Nifarana omaly kosa ny kongresy fanatsarana ny fandraisana ireo mararin'ny aretin'ny taolana sy ny vanin-taolana Tetsy amin'ny hotely colbert no nanatanterahana izany nandritra ny 2 andro. Zavatra telo lehibe no nidinihana nandritra ny kongresy iraisam-pirenena andian'ny fahavalo ny aretin'ny taolana sy ny vanin-taolana Tetsy amin'ny hotely colbert. Isan'izany ny hazo-damosina, ny soroka ary ny fomba fitsaboana vaovao na ny prothèse articulaire. Nisongadina nandritra ny etsika ny fanehoana ny voka-pikarohana maro teo amin'ny hotely, ny kafarany amin'ny fomba fitsaboana ny vanin-taolana ary ny fomba fandraisana tanana ireo marary ny aretin'ny taolana sy ny vanin-taolana. Izy ity moa zany dia kongresy tanterahana société malagasy d'orthopédie et de traumatologie misana indrindra ny fanatsarana ny fandraisana tanana ny aretin'ny taolana sy ny vanin-taolana nivon'ny université sy ny hôpitaly manerana ny Madagasikara. Androany izy ity ary misana manokana mandritra ny fotoana ity zany ireo atao hoe des formations amin'ny colonne vertébrale, des formations aretinniennes. Resana koa ireo atao hoe ikafarany ny fomba fitsaboana ny vanin-taolana sy ny taolana zany amin'ny fotoana 9 sy 10 ary ireo voka-pikarohana maro samihafa zany teo anivon'ny toeram-pitsaboana CHU an-tanana. Nahatratra 20 ireo nandray anjara tamin'ity kongresy andian'ny fahavalo ity izay natrehan'ireo délégation miisa 4 avy any ivelany. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao antsika tamin'izao alina izao mbola manasa antsika rehetra any an-tokantrano izahay eto amin'ny fahitalavitry ny MATV anaraka ny toy ny fandaharana izahay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao kosa manome fotoananao indray manomboka amin'ny alasainy amin'ny 7 ora ihany ny fampahalalam-baovao.